Masina. Amen. Ny alahady anio dia atao hoe alahadin'ny Trinité na ny alahadin'Andriamanitra iray zanaka fanahy masina.
ho amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Nira amin'ny tanan'ny firaisana no hanomboantsika ny fotoana. Isika ivavaka. Andriamanitra ray pahary mpamelona anay, rainay ianao. Rainao ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay Andriamanitra koa avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amiray amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra koa ianao satria nanirika ny fanamasina ianao, ny fanamasina dia Andriamanitra koa izay miay anay, manamasina anay, mampianatra anay, mampahatsiaro anay ny tenin'ny Kristy. Izany ny Andriamanitra telo izay iray izany ny ombonanay ary tsy takatry ny saina izany satria Andriamanitra iray ihany nefa telo miasa amin'ny fiainanay. Tsy izahay no namorona an'izany fa ianao Andriamanitra maneho izany amin'ny fiainanay. Koa dia raina isankalazaina ianao Andriamanitra zanaka fanamasina no ny antony famonjena anay, ny antony mahatonga anao telo izay iray. Koa ankehitriny izay Tompo hamasiny izao fotoana izao ho andrakasitrahano masinao. Hanomezam-boninahitra anao hiderana ny voninahitra ao ary tantano izay rehetra mbola mony izao fotoana izao. Ao ny manaraka amin'ny tambajotra ianao Andriamanitra hitsidika amin'ny tokantramony ary Andriamanitra telo izay iray hanonona ny fiadananao amin'izy ireo ary ireo tsy mba afaka jereo manokana vanginao Andriamanitra telo izay iray. Fa izay rehetra kosa dia faly sy ravo manasa anao fanamasina namasina anay mba ho tanteraka tsy misy tsiny izao fanompam-pivavahana izao. Izany nangatana amin'ny aran'i Kristy ilay Andriamanitra velona nampianatra anay ivavaka manao hoe
mipetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Efesianina toko fahaefatra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo ary manana fitsipika tokony arahantsika ampahana amin'izany hita amin'ny Efesianina toko fahaefatra. Eno io amin'ny fanajana ara ny teny nambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy ny apôstôly masina: ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba andeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy ary mifaharo-po mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Iray ny tena, iray ny fanahy dia toy ny antsoana anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra, zay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Amen. Sambatra ny mehitsilalana zay manderaka amin'ny Jehova, sambatra zay mitandrina amin'ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, nde isika naraka izao vavaka izao. Tompo izay dia nantsonao fiangonana, nantsonao amin'ny fiantsona maro samihafa, fanompoana maro samihafa eto amin'ny fiangonana. Tsy tanteraka izahay, tsy nandeha miendrika ny fiantsonanay, koa mangataka aminao zay tompo ny famindramponao mba hanenika anay. Tsy tanteraka koa izahay tamin'ny fandeferana, tamin'ny faharo-po, tamin'ny fitiavana. Olona tsy maharitra izahay, mora mitrotro izahay, tsy mifandefitra izahay, mamindrafo aminay. Mazoto mitana ny firaisana, feny fitokotokona ny fiainanay, ao anatin'ny sampana misy ekipakipa, ao amin'ny fiangonana misy ankolafina, ary amin'ny fiarahamonina misy amindaniny sy ankilany. Raha mba mizavatra tsara moa ifaninanana, maninona moa fa mifaninana ny ho ratsy, mifaninana amin'ny faharatsiana, mamindrafo aminay, mamela ny ilokay. Iray Andriamanitra, iray ny tompo, iray ny fanahy, adinonay izany. Batisa iray ihany nanaovana batisa anay, Andriamanitra iray ihany mameno anay. Fa maninona misy toe-tsaina mifanipaka, ankarona tahaka ny valala, mamindrafo aminay, mamela ny ilokay. Betsaka koa ny tsy matateraka anay na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao, mba eno ny vavaka sandratray aminao. Mamindrafo aminay ary Andriamanitra, pahary Andriamanitra tsy toly ankehitriny taloha ary ho avy. Mamindrafo aminay ary Jesosy Kristy, lehilahy matoa amin'ny maty, lehibe mpanjakan'ny tany. Mamindrafo aminay ry fanahy masina, mpanahy masina anay, ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
to Andriamanitra miseho telo izay iray amintsika dia tiantsika izy mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafa mifahotantsika izy hoe ny apôstôly masina fa Andriamanitra izay manan-karena famindram-po no ny alehibe ny fitiavany izay mitiavana antsika fa mivony mbola matin'ny fahadisoana azy isika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy izy fa soavina ny namonjena anareo ary niara-natsangantsika napetrana an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba aseno amin'ny andro avy ny areny be abe ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny izay mamindra fo amintsika noho izany ry havana dia voavela sy voafava avokoa ny fahotanareo noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo samy amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Ipetraka amin'ny fifaliana isika no anira voalahatra aorian'izany dia iriso amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra isika akarina kely ty micro ty fa tsy maheno tsara ny areny tokotany. Manonona ny fiadanan'ny tompo anapaka hopotsika tsirairaiavana. Tonga eo amin'ny fotoana ny 10 minitra ny sekolelahady isika ka mangataka ny tanora sy ny ankizy mba hitsangana. Hivavaka isika tompoka. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasino, mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao izahay. Satria na dia tanora sy zaza madinika ara dia manana anjara amin'ny fitiavanao, porofon'izany ny firesahanao aminay ankehitriny. Mangataka ny fitarin-dalan'ny fanamasina izahay anokatra ny fonay sy ny sainay, atakaranay izay tianao ambara aminay.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ny soratra masina izay ho vakiantsika dia ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matteo, filazantsarani Jesosy Kristy araka amin'ny Matteo, toko 17, ny andiny 17. Rehefa samy nahita izany Matteo toko 17, andiny 17 izany isika, dia andao hiara-maky azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mangatà dia omeny ianareo, mitadiava dia hita ianareo, donidony dia ho voany ianareo. Amen. Masa ho toerana. Mangatà dia omeny ianareo. Io fehezanteny voalohany io no entitsika akana lesona kely amin'izao marain'izao. Jesosy Kristy no miteny hoe mangatà. Iza no asaina mangataka? Sika. Iza no angatana? Jesosy Kristy, ilay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ndao arany anao tantara kely iray atakarantsika izay tenina soratra masina izay. Indray mandeha fomba ny ray aman-dreny mpitandrina ry havana ny mamangy ny tokantranony kristianina ao aminy. Ny vahiny tao amin'ny rahaleva indray mandeha ny mpitandrina. Rahaleva menakavy dia somary antonontonony eo ihany mba tsy ilazany hoe tena sahirana amin'ny fivelomany. Dia nampandrosoana ary ny ray aman-dreny mpitandrina dia hoy izy hoe: oranga rahaleva, raha fantatrao moa le soratra masina hoe mangatà dia omeny ianareo? Dia pasteur, raha ianao zany zao le mangataka dia inona avy no angatanao amin'ny Jesosy? Voalohany indrindra pasteur dia izay mba hapetipety ny fidiram-bolako vitanao fa sahirakirana. Dia mangataka trano tsara tarehy amin'izay mba tsy hanofatrano intsony. Dia mangataka fahasalamana ihany koa mba ho lavandriainana ahafahana amin'ny sitraka an'izany. Dia nitsatsaingo ka lehilahy kely hoe: dada, teneno amin'ny Jesosy koa hoe le motoako. Dia le moto anjanany koa izany nangatana tamin'i Jesosy. Dia avy koa le vavy kely nahita ny lehilahy kely ny teny: dada, le fanadinanao hatrehako mba ho afaka. Dia ozy izy pasteur hoe: izay ihany ve no angatanao amin'ny Jesosy? Hoatray, efa tena ampy izay pasteur. Dia ozy izy pasteur hoe: raha izany ihany tena mbola antitra ianao. Fa ahoana? Efa sady tsara fidiram-bola ve, manana trano tsara tarehy be, manana fiara, manana fahasalamana, inona indray pasteur ny tadiaviko ankoatr'izay? Ie, diso zavatra ray aloha ianao izy izy. Tsy mba nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra ianao. Izay ny tena zava-dehibe indrindra, hoy ny ray aman-dreny mpitandrina. Alohany angatana zavatra, tsy diso ianao mangataka andreo fa alohany mangataka andreo zavatra rehetrarehetra eo dia mangatà foana famelan-keloka avy amin'ny tompo fa ny helokontsika ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Sady rehefa voavela helokontsika dia lasa zanak'Andriamanitra dia mandova ny lanitra isika. Ve ozy izy ngaralefa ajanontsika hatreo ny tantara. Izany tokoa ry havana, Jesosy Kristy ny tompon'ny fahefana dia mahaiza mangataka aminy. Fa samy hafa ny eritreretintsika olombelona ho voalohan-daharana na lahara-pahamehana, fa ny amin'Andriamanitra aloha dia ny ahatonga antsika ho tsara fihavanana aminy ka tsy misy
afa-tsy mifangatana famelan-keloka aloha mba hialan'ny helokontsika dia rehefa tsara fihavanana amin'ny tompontsika dia manolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra dia eo amin'izay tsika mitanisa izay mahatery atsika. Amen. Ndahoara averintsika indray ilay soratra masina teo manao hoe aminaran'i Jesosy mangata teo mena ianareo vavakintsika. Tompo nisaotra indrindra fa ianao mihitsy ny mampianatra ny fomba fifandraisana aminao, fahadisoana sy fahalemena olombelona amin'izao fahasarotan'ny fiainan'izao sy betsaka zava-manahirana dia izay no asesina betsaka eo aminao. Fa ataovy mahay manantona anao izahay amin'ny fanetretena, ny fangatahana famelan-keloka mandrakariva izay hevitra mampisaraka anay aminao, fa rehefa tsara fihavanana aminao izahay dia omenao mahimaim-pona anay arana izay tsy nangatahanay. Dia ataovy mahay mangataka izay manomboka izao, ataovy mazoto mivavaka izahay satria izany mifangatahana izany dia firesahana aminao izany hoe vavaka. Dia ataovy mahay mivavaka izay manomboka izao Jesosy. Voninahitra ho anao rery ihany ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana ny vavakay. Amen. Amaky sy hain'ny soratra masiny sika ry havana arak'izay hita ao amin'ny Genesis toko voalohany atomboka eo amin'ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Genesis toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarain'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohan'izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary ao ka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra, ary dia nisy hariva ary nisy maraina, andro faharoa izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray, ary aoka iseho ny maina, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangina nataony hoe ranomasina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa, ary hazo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manamboa ao aminy eny ambonin'ny tany, dia nisy izany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy, ary hazo mamoa izay manamboa ao aminy samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahatelo izany. Amen. Apokalipsy toko voalohany, vakina manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Apokalipsy toko voalohany, vakina manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony ao amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy filazana an'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany.
Sambatra izay mamaky sy mihainy ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa antombotra ny andro. Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Izao no alfa sy omega hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia nitsotoa. Amen. Eo am-pitsanganana ny andraisantsika ny filazantsara. Filazantsara araka ny Luka. Luka 10, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Luka 10, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny 70 niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demone azy dia nanaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izao nahita ny Satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra amin'ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Bavaka antsika tompoko. Sotranao zay Andriamanitra pahary eo. Sotranao zay Andriamanitra tompo sy mpamonjy anay. Sotranao koa zay Andriamanitra fanahy masinao, le mpampianatra anay, mpanitsy anay, bitika mandrakariva, miasa anatinay tompo, asory ny aizina, ary azavoa zahay, azony makatoa ny sitraponao. Kehitriny koa tompo, angataka fanahy masina koa zahay, ho an'ny mpanomponao zay hitondra ny teninao, dia ny teninao tokoa zay afatra avy aminao no toreny aminay. Zay rehetra kosa dia tsisy disy anjara, tsy alamainy eto izahay fa hitondra n'izany teny toriana zany eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Aminaranao Jesosy Tompo no angatanay an'izany. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amin'ny fanahy fito zay ny leon'ny seza fiandrianany, avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakan'ny tany. Amen. Genesisy 1. Tsy toriteny mahazatra no ataontsika anio fa fampianarana. Genesisy 1 manontolo no ianarantsika. Ny lohevitry ny perikopa moa dia amin'ny tompony fahefana. Izany fahefan'Andriamanitra zany manoloana izao tontolo izao tanam-piandohana no jerentsika. Ny teny hoe Genesisy aloha dia avy amin'ny teny Grika.
grika ny genesis nazonany teny hoe genèse, fahaterahana, fiforonana, fiandohana ny dikany. Fa ny lohatenin'ny boky io amin'ny teny hebreo dia veresit na fiandohana na amin'ny tamin'ny voalohany na commencement, tamin'ny voalohany. Zay ny lohatenin'io raha amin'ny teny hebreo, fa amin'ny teny grika zany le teny hoe genesis. Io genesis io dia mitovy amin'ny ahira, satria mpisorona mpihira nanoratra an'io zany. Misy fiverena na refrain izy manao hoe vahery erève vahery boker, dia nisy hariva ary nisy maraina. Jerekely hoe aiza daholo misy an'izany teny zany, io ny refrain io mitovy amin'ny hira io. Dia indray izy miaraka hoe vitan'Andriamanitra fa tsara zany. Aiza ny misy an'io voalohany? Amin'ny andinin'ny fahadimy dia efa misy, dia aiza koa amin'ny fahavalo, dia aiza koa fahatelo ambin'ny folo, dia aiza koa fahasivy ambin'ny folo, dia aiza koa fahatelo amin'ny roapolo, dia aiza koa ary amin'ny faharaiky amin'ny telopolo. Tanareo fa miverina foana le hoe dia nisy hariva ary nisy maraina. Ohatran'ny tononkalo zany izy io. Ny zavatra voalohany zany amin'ny trinité ny resantsika eto dia ny trinité zany dia mahary, Andriamanitra mahary. Vakitsika ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ohatra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary Andriamanitra na hoe misy mazava dia nisy mazava. Hatreo ihany vakitsika milaza amin'ny raha miteny hoe Andriamanitra tamin'ny voalohany, ny fotoana zany no mandeha aloha. Ary fantatry ny paesiansa izany, satria tamin'ny elandritran'ny fotoana lava be dia ny siansa zany nieritreritra hoe diso le beboly, indrindra fa rehefa nivoaka natao hoe théorie de l'évolutionnisme. Misy le rangahy malaza atao hoe zay le hoe mianotsika izy anaran'le rangahy iny moa David ave teneny mafy izy le olona Darwin, zay mieritreritra hoe tout dia mafara tout se transforme. Dia ny heverin'ny olona mifanipaka rehefa niverina namindinika tsara ny baiboly ny olona, ny théorie de l'évolutionnisme zany dia calqué amin'ny Genesis toko voalohany. Ny zavatra mandeha voalohany namboarin'Andriamanitra zany dia ny fotoana chronos, ary io fotoana io mibaiko ny zavatra rehetra ny manam-pahaizana ambola ny mieritreritra voafehintsika natao hoe fotoana da namana efa maty ary mbola mety ho hita. Dia mikaroka amin'ny olona ahoana ny fehezina ny fotoana, remonter le temps e sy ny sisa, ny ale amin'ny lumière sy ny sisa tokony mbola hita tamin'ny andalovana zany rehetra zany. Ary io zany le hoe ny fotoana dia io ny namboarin'Andriamanitra voalohany, satria tsy maintsy mipetraka situé dans les temps et dans l'espace ny zavatra anankiray. Ny fotoana no mandeha aloha, ny chronos. Ary na teo amin'ny grika ary kolotsainan'ny grika zany chronos zany, Andriamanitra grika dadan'i Jesu zany, fils de chronos ny anaran'i Jesu. Dia zay zany matetika dino manazava an'io hoe le teny hoe le commencement tamin'ny voalohany zany io zany manambara fa ny temps zany napetraka-Andriamanitra voalohany temps linéaire ipetraha amin'ny zavatra rehetra. Dia indroa miantona ny fahariana zany raha io Genesis io hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Raha miteny hoe lanitra ny olona taloha dia telo ny dikany. Ny lavitra indrindra dia le misy Andriamanitra, ny anelanelany eo misy elanelana be dia be antsoina hoe lanitra, dia ny fahatelo le hitantsika maso io, zay nantsonjareo hoe lanitra zany tamin'izany fotoana. Ny tany moa sy zay rehetra ho aminy. Ka tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, aiza ny tambonin'ny lalina zany hoe io tany io zany en désolation et vide. Ina moa fiantson'iny moa tohu vabohu mianara teny hebreo
adinina daholo tsika rehetra eto zany dia io zany a ténèbre sur l'abîme aizina ny tambon'ny lalina zay zany le fisehny voalohany iny tenemin'ny olona iny correspondre am'le antsinareo hoe bing bang ina koa bing bangna zany amponga ozy ny sasany angamba dia iny le zay antsinareo azy tamin'ny voalohany mbola tsisy endrika izy izy a ny atao ma voalohany tao tambatambatra sisany nebulaise dia miteraka ozy ianareo ny bing bang dia mandeha 4 milliards d'années moa ny tany moa ay ianaro zany dia iny le tapany faharoa ny fanan'Andriamanitra izy nanomba tambonin'ny rano ary ny manam-pahaizana rehetra dia mahafantatra tsara fa ny molécule d'eau nisan'ny tranainy indrindra amin'ny molécule efa rano zany efa teo izy izy io fanan'Andriamanitra io zany a l'esprit de Dieu plané au-dessus des eaux zany hoe ny fanan'Andriamanitra zany nandehandeha tambonin'ny rano ny resaka momba ny fanamasitsika na ny Pentecoste ino ny symbole ny fanamasina hitantsika eto ny rano a dia ny rivotra reny traneny reo satria raha vao miresaka rano ianao tsy maintsy miresaka rivotra satria ny ray asy des eaux a dia misy oxygène sy ny sisa ao zany zay ny mandeha aloha zany dia Andriamanitra na hoe misy mazava ehi or hoy zareo amin'ny teny hébreu dia ile Andriamanitra amin'ny teny misy mazava io le Jesô no atao hoe tenin'Andriamanitra Jesô miasa io satria ny teny dia Andriamanitra dia rehentsika ny Jaona toko voalohany filazany tsara ny Jaona toko voalohany mifamaly amin'ny Genesis io rehefa hitanao dia tsy maintsy mandeha foana hoe au commencement zany hoe ny temps no mandeha aloha Jaona toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra vakitsika aminaran'ny tompo tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary miteny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsisy nahariana zao zavatra ary zao na dia iray azy izy ny sy ny fiainana ary ny fiainana ny fanazavana amin'ny olona zay i Jesô zany a no ampasian'Andriamanitra rehefa miteny hoe misy mazava i Jesô mahary ny mazava ary fantatry ny olona rehetra fa tsy misy fiainana raha tsisy fahazavana na tsy laza ianao fa tsy ny phénomène chlorophyllienne sy ny sisa tsy maintsy misy ny énergie tsy maintsy misy ny mazava aloha vao misy iainana ny zavatra rehetra ary io namboatra ny mazava io dia Jesô Kristy le mazava mbola tsy resaka masoandro io satria natao hoe mazava tsy voatery ny masoandro ihany satria itsika zao a amin'le doro-tanety efa tsy dia mahita tsony fa misy bibikely zay manidina dia mazava ny vodina ino anaran'iny maromaro karazana fa misy tena kely dia misy ngezangeza ary misy vorona koa ary maneho mazava misy karazana vato koa amin'ny chimie naran'le vato mazava misy inona izy io izy tsika phosphore sa ino anatin'le izy dia mazava koa io zany hoe raha va miresaka mazava eto tamin'ny fahariana tapany voalohany ty mbola tsy resaka masoandro io fa Andriamanitra ny manazava amin'ny alalan'i Jesô Kristy ary zay le hoe fahariana io zany natao hoe création ex nihilo zany hoe création na fahariana miainga amin'ny tsy misy raha manao invention tsika tsy maintsy miainga amin'ny zavatra efa misy fa eto zany miainga amin'ny tsy misy satria ny anarin'Andriamanitra dia je suis zany hoe fisiny manomboka eo amin'ny fisiny ka ny teny na ny matoan'ny teny nampiasain'Andriamanitra dia mantoa tenyny fisiny que la lumière soit le soit zany verbe être amin'ny teny hébreu zany ihor dia io zany a ny manome Andriamanitra ny fisiny izy mahary izy zay ny zavatra voalohany hitantsika ao zany io Andriamanitra io zany dia mahary ny zavatra rehetra rehefa mandeha zany amin'ny tapany voalohany ny tany mbola aizina be ozy izy a rano teo a milaza le tany zany a mbola izy mitosaka avy amin'ny habaka na univers dia mbola tsisy fiainana tao hiditra amin'ny tapany faharoa zany tsika zany hoe ahoana zany mahatonga azy nisy fiainana amin'izay ny tapany faharoa dia rehefa mahary Andriamanitra dia mandamina koa ny trinité mandamina izy ny dikany hoe mandamina dia mampisaraka manazava mametraka amin'ny toerana
discerner zany a placer quelque chose ile mandamina eto zany a jereo tsara manomboka amin'ny andinin'ny fahaefatra mba avakitsika zany hatramin'ny andinin'ny fahavalo hoe aritan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina ary ny Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina hoe alina dia nisy arivo ary nisy maraina andro voalohany zany ary Andriamanitra nanao hoe misy habakaboka eny alelana ny rano ka aoka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambony ny habakabaka dia nisy zany ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra dia nisy ariva ary nisy maraina ihom ihad andro faharoa izany dia hitanareo fa rehefa nivoaka le mazava sarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina izay le fandamirana zany ary io mazava io a nantsony hoe andro le jour la lumière ary le maizina nataony hoe alina tsy mbola nisy akory ny toetsaina hoe ratsy ny aizina tamin'izany fa hitan'Andriamanitra fa tsara zany ny toetsaina taty afara zany na tonga hoe rehefa maizina dia ratsy na mainty dia ratsy fa tsy nisy an'izany mihitsy tamin'ny voalohany nisy arivo nisy maraina sarahana koa zany manambara ny marivo ny arivo fa tokony hody ianao mitokantranonao tokony ala sasatra ianao tokony haninina avy ianao ny maraina manambara fa tokony hitsangina ianao hiasa sy ny sisy ianao izay le fandaminan'Andriamanitra zay no nataony ary ny alina dia anisan'ny tsara raha tsy nisy ny alina nisy olo be dia be koa ny maty satria hitady vola parivany andro misy dikany raha sarana ny andro sy ny alina fa raha lava be koa ny alina misy olona tsy hodina 3 andro ary amin'ny boîte de nuit satria mbola tsy maraina fa misy dikany io tsara avokoa ny zavy nataon'Andriamanitra rehefa aveo izy nampisaraka nampisy habakabo satria rano zany ny tena be dia be teo ny rano sarahana ny rano ambony sy ny rano ambany dia nasiana elanelana teo anelanelana io elanelana io le nantsontsika hoe atmosfera avy eo dia io elanelana io a nantsony hoe le lanitra le voalohany teo fa nyresika tsika hoe lanitra karazany telo a ny ray toeran'Andriamanitra ny ray elanelana be ny ray le tazantsika maso ny cosmologie na amin'ny ny fieverina amin'ny tontolo tamin'ny androny zareo a dia zao io lanitra io zany a rano no amboniny io ao dia izay no dikany hoe rano ambony sy rano ambany dia misy rano koa ety amintsika ary marina ihany fiverany zareo fa rehefa goka izy io dia inona ny latsaka ranonora izy tsy malala hoe point de rosé na point de saturation na condensation nao zany amin'le hoe entona miakatra io fa ny fieverany dia hoe misy rano ao ary nisokatra be tataka be tamin'ny andron'ny safodrano tadity le safodrano a 20 andro 20 alina ny ora zay ny fievera amin'ny olona satria ny baiboly a tsy fanazavana scientifique fa cause effet no azavainy ny antony dia izy tsy miresaka an'le tsy fotoana namboarin'Andriamanitra amin'ny voalohany tsy miresaka izy hoe 24 heures io fa mety milliard d'années dia Andriamanitra mandamina ny rano ambony ny rano ambany ny rano ambony zany a ao an-danitra ao ny fieveran'ny olona misy rano be migodana ao zay ny fieverana tamin'izany dia misy ny rano ambany rehefa aveo Andriamanitra nandamina ny rano ambany manomboka mandinin'ny fahasivy vakitsika hoe sivy sy ny fahafolo ahoana ho sisy ary Andriamanitra nanao hoe aoka iangona ny rano ambanin'ny lanitra ho amin'ny fitenina ray aoka iseno maina dia nisy zany ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary nanao ny ranomasina ary hitan'Andriamanitra fa le rano ambany amin'izay zay ny fono na namono ny tany ny sarahana koa dia niseho ny tany maina le antsoina hoe continent avy eo dia nanankiray miteraka inony ny océan izy nareo na ny ranomasimbe ny sarahany koa ary zay le Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra asan'Andriamanitra ny mandamina na ny filaharana ary dia manambara fandaminana rehefa aveo Andriamanitra namoaka zava-maniry aloha navoakany aloha
misy dikany ny fandaminan'Andriamanitra. Izay vao izy nanome manomboka amin'ny 440 namoaka amin'izay izy masoandro kintana ny volana. Any vao misy miteraka natao hoe vanim-potoana na saison izy nareo. Mety any vao miteraka le tsipindy nisy an'le rotation izy nareo. Zay miteraka ny mazava kely sy ny mazava lehibe. Andriamanitra mandamina ary zay ny tian'Andriamanitra amintsika tsika tsy mahay mahary fa manomboka amin'le fandaminana eo tsika ny mandray anjara. Tahaka ny nandamin'Andriamanitra zao tontolo zao ny tokony nandaminanao ny fiainanao. Ny ngeza indrindra ara nalamina, ny kely indrindra no asaina laminao ny fiainanao, ny asanao, ny fianaranao, ny efitranonao koa. Matetika ny efitranon'ny faravavy mikorontana indrindra. De Andriamanitra de mpandamina, ianao koa asainy mandamina. Obolana 20 fatatsika tsara. Obolana 20 andininy 20. Ahoana ho sisa? Bavakitsika obolana 20 ny hevitra rehetra dia aorian'ny fisainana dia ahoana ny toyny? Ny fahaizana mandamina tsara no entinao miala. Andriamanitra zany nandamina ny zavatra rehetra. Izay le dingana roa ny faharina. Ny etape voalohany ny tosaka ny tany sy ny lanitra. Antsoinareo hoe Big Bang zany. Ny tapany faharoa fandaminana ny zavatra tsirairay tao. Ary ny dirantsika amin'ny tapany fahatelo maninona moa no alamina satria mila mamelona Andriamanitra. Mila fahavelomana isika. Amelona izy, mandamina izy, mahary izy dia maninona moa? Mandamina dia avô izy mamelona. Maninona moa amin'ny 140 aoka amin'ny tany aniry ahitra sy anana ary azo finambo. Bozaka sy anana ary azo finambo. Atao inonareo? Ny bozaka ho an'ny inona? Efa mitsinja Andriamanitra ho an'ny biby dia ny azo finambo ho amin'ny olona. Ny olona voalohany dia végétarien. Fataty arina izy efa niditra ny fahotana dia nihinan-kena izy. Ary tadidio fa arakaraka ny nanan'olona hena ny maha-agressif azy. Dia nio zany amin'ny siansa. Dia Andriamanitra nandamina ny rehetrarehetra io zany mbo ho antsika. Dia nametraka ny fanazavana rehetra izy ny masoandro, ny kintana, ny volana. Dia teraka zany ny atsotsika hoe vanim-potoana, rinina fahavaratra sy ny sisa miteraka anatin'io. Nisy hariva, nisy maraina. Amin'ny 20 izy miditra ny zava-mananaina, miaina amin'ny vavorona. Jere tsara ny filaharana. Fa inona ny zava-mananaina voalohany? Mivoaka avy taiza? 20 tsika. Anaty rano dia ny zava-mananaina karazany faharoa. Ny théorie évolutionnisme dia mikolla amin'io hoe ny biby tranainy indrindra dia ny tao anaty rano sy ny eny amin'ny rivotra. Izaorizoro rehetrarehetra io. Ny avy ao anatin'ny rano sy ny avy eo amin'ny rivotra ny voalohany, ny vorona sy ny azan'ny rano ny voalohany tamin'ny biby rehetra. Petraka tsara zany anatin'ny baiboly mbola tsy teraka ny théorie de l'évolutionnisme. Ny mehezana fa zao zany hita hoe marina indray le izy. Io no mandeha aloha vao teraka amin'izay ny biby hafa rehetra. Avy eo miteraka farano izy dia ny amin'ny 420 dia ny biby fiompy. Maninona moa ny biby fiompy tsy nandeha aloha? Ino no mahatonga azy? Raha mandeha aloha izy dia lany retsy. Fa iretsy no nandeha aloha. Raha miteny hoe biby isika ohatra dia misy karazany fandaminan'Andriamanitra amin'io. Mahatonga zareo ho velona satria Andriamanitra mamelona. Ny biby tsotra rehetra dia tiany masony. Jereo tsara zay. Fa ny biby maditra rehetra dia tiany masony.
ny biby tsotra rehetra dia ato, ny tanalahy, ny akoho sy ny sisa dia atiany masony. Ireo zany a mahita 360 degré anotaniny manam-pahaizana akaikinao. Natao andositra izy, mahita be satria biby malemy izy, biby tsotra izy, atiany masony biby tsotra rehetra fa jereo. Manomboka amin'ny trondro sasany, raha vao maditra trondro io dia manomboka mifindra atiany masony. Fa raha mbola trondro tsotra izy aty. Ny vorona rehetra tsotra dia aty, fa raha manomboka maditra izy dia eto aloha ny masony. Aiza ny masony voromahery, ny vorondolo sy ny sisa. Ary ny loza indrindra aiza ny masony olona. Izy ny loza indrindra zany satria aty ny masony. Fa raha taty ny masontsika tsisy raha nanjary teo satria betsika loatra ny zavatra hitany mihodina ato sy aria, tsisy nafivavahana tsy vanona. Fa nafindra aty kelikely kokoa ny vision ny aty prédateur rehetra dia aty ny masony. Zany fandaminan'Andriamanitra ho amin'ny fahavelomany zany. Zay ny fahaizan'Andriamanitra mandamina sy mamelona atsika. Efa vita daholo rehetra reo dia zay vao nanamboatra nisy izy. Raha mamantambonina. Zay vao nanamboatra izy ary namboarany azy miavaka. Andeha isika morona olona tahaka amin'ny tarehintsika. Tsy niainga tavy tsy misy ny olona, fa niainga tamin'ny misy ny nanamboarana azy. Vovotany nanamboarany azy. Ny olombelona dia fitambarany zavatra rehetra misy amin'izao tontolo izao. Misy vato i tany io, misy vato koa aminao. Misy kankana io, misy kankana koa ino. Misy zavatra maniry, misy zavatra maniry koa aminao. Hafa mitsy ny olona fa fitambarany zavatra rehetra nanaovan'ny olombelona. Ary nasainy nanjaka amin'ny zavatra rehetra nataony teo. Zay le hoe fampianarana antsika androany amin'ny fahariana. Natao mpanjaka, fa ny olona le zavatra nanjaka amin'ny tompony. Lasa nataony Andriamanitra, lasa nanjanaka azy, dia andeha voziny zavatra rehetra isika. Nefa isika nataony mpanjaka. Andininy fahavalo amby 20 vakitsika. Zay ny tsodrano nomena amin'ny olona. Lasa vava namoronany azy sia endrika Andriamanitra ho aminy. Ary Andriamanitra nitsodrana azy hoe marofara, miabetsa, mamenomy tany, mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano, amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra zay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Natao no mpanjaka zany ianao amin'ny zavatra rehetra. Ary io no hitantsika amin'ny Lioka 7. Lioka 7 le nivakiana teo azafady. Nandeha ny mpianatra ny raha. Ny matanjaka indrindra ny voafolaky ny zareo avy aminy dia ny fanahy. Fanahy zany créature talohantsika, ny anjely sy ny sisa. Nefa mbola voafolaky ny olombelona. Ary zay mahafa atsika zay. Lioka 7 teo izy ary ny 70 lahy dia niverina tamin'ny fifaliana ka na hoe tompo na dia ny demonia aza manaiky anay ny anaranao. Ahoana navaliny Jesosy amin'ny 20. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy. Raha ny fanahy voafehinareo tsy ampy zany ho Jesosy fa hatrany an-danitra io voafehinareo. Itsika zany dia nomena andresy hatrany an-danitra. Fa itsika no manao resy lava. Satana ara-tezitra latsaka avy any ho Jesosy. Fa ianareo nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingo karaha ny resy ny hery rehetra nanany fahavalo. Zay ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa matetika dininao zany. Ary zay le atsarovitsika amin'izao andro trinité izao. Ny fahariana dia ny telo izay raha mihitsy, ny telo izay iray no nanamboatra izao tontolo izao. Ary mandamina izao tontolo izao, mamelona izao tontolo izao, ary ianao anatiny singa anankiray anatin'izao tontolo izao zany ianao. Zay ny farafahakeliny ambaran'io Genesis io, le isantsika hoe ianarantsika kely le izy eo anatiny. Ary io Genesis zany milaza zavatra maro, na ny fotoana ary. Ino amalina koa hoe nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro 7. Izy amintsika ny malala hoe andro inona le 7. Satria Andriamanitra reriny teo. Ianao nga nitazona calendrier teo. Tanareo fa tsisy olona mahavaly hoe andro inona ny andro 7. Fa ny calendrier mijiosy no nanambarana hoe sabotsy ny andro 7.
satria ianao tsy teo ny tany nanomboan'Andriamanitra tsotra kelinge zany raha larobizy nanomboka andro ina le fahafito ataovy nisy tanareo zany raha latsinainy izy nanomboka andro inona le fahafito tanareo zany relatif io fa ny calendrier jiosy ny nametraka hoe ataontsika hoe sabotsy ny andro fahafito zay no mahatonga antsika miteny tsy andro ny zava-dehibe fa manokana andro hivavahana amin'ny tompo satria tsisy olombelona teo nandrefy hoe izy andro inona izy nanomboka ary izy tsy nilaza nalakamisy izy nanomboka na zoma na sabotsy tsisy olona ne teo ka hoana ny lazana hoe sabotsy le andro fahafito fa ny jiosy ny namaritra an'izany fa misy zavatra be dehibe zany ampianarin'io ary zay mahatonga hoe tsy 24 heures koa le izy satria raha mankany amin'ny pôle nord ianao ny alina ray ny hariva ray firmo mety 3 mois ka hatramin'ny 6 mois dia inona ny teninino hoe andro fahafiry ny teninino tsisy fiteny zany ihany satria enim-bola lizy alina foana ianao ihany mitena rava l'anniversaire efa adiny 20 tsika teto fa aloha ody lany lekaly dia mody aloha ianao ihany mietrera efa tokony fo zao dia mifo ianao tanao fa tsy mikonty zany ary tsy mikonty zany ary efa mitendro tany ary zany ampianariny Genesis daholo ny zavatra ohatran'izay ka itsika zany afaka mamaky ny miadana amin'ny zavatra rehetra fa misy fandaminanao misy faharinao misy fahavelomana ao anatin'io ary ny zavatra rehetra dia hitan'Andriamanitra izy fa tsara zany ho amintsika mandrakarivany izany fahatsaran'ny tompo zany ary ianao koa nataony tsara dia teneny amin'ny olona akaikinao hoe hitan'Andriamanitra fa tsara ianao teneno izy Risa
Andeha hiombona amin'ny favaka fangatana isika riavako. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra rainay, dia anao Andriamanitra telo zay iray, mampianatra anay mandrakariva, manome fahalalana vaovao anay ihany koa, ary indrindra Tompo fa mitarika anay ihany koa ho amin'ny fahatsarana rehetra ianao anatin'izany. Mankasitraka Andriamanitra fa tamin'ity alahadin'ny Trinité ity no nampianaranao anay indray fa ianao Andriamanitra telo zay iray dia Andriamanitra pahary. Nasehonao tokoa zany tamin'ny fahariana izao tontolo izao, araka ny efa nanaovanao Andriamanitra azy. Nasehonao tao anatin'izany ihany koa nefa fa ny Andriamanitra telo zay iray dia Andriamanitra mandamina rehefa noarinao zao tontolo zao, mbola tao anatin'ny fikorontanana dia narindranao napetraka ao amin'ny toerana sahaza azy tsirairay avy araka ny sokajiny. Ary eo anatin'izany ihany koa no nampahafantarina ao anay fa ka ianao Andriamanitra telo zay iray dia Andriamanitra mamelona ihany koa ianao. Nasehonao zany tao anatin'izany tontolo ny fahariana izany. Izany Tompo dia mampianatra anay hahatakatra ny fitiavanao Andriamanitra sy ny asa mahagaga zay asehonao eo amin'ny fiainanay sy izao tontolo izao. Izahay olombelona zay anisan'ny noharianao, nalaminao ihany koa mba ho mpanjaka ny zavaboary, ary novelominao ihany koa izahay. Zany Tompo ny mbola mahatoy izao anay tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity, ary dia mankasitraka indrindra, misaotra Tompo. Fa tombontsoa lehibe anananay olombelona manokana izany, indrindra fa izahay izay noharianao nitariny fitiavanao, hitodika manokana aminao Andriamanitra fa tsy hanompo ny zavatra zay noharianao, satria tsy sitraponao izany. Ankehitriny zay Andriamanitra raha nanaraka n'izany fampianarana nomenao natolotra ao anay izany, dia manaiky anao Andriamanitra telo zay iray zay, mino anao zay indrindra fa ny asanao sy ny famonjenao izao tontolo izao. Anisan'izany izahay zay miatrika zavatsarotra mandrakariva amin'ny fiainanay ankehitriny. Fa matoky izahay nefa Tompo, raha mandinika sy mahita mieritreritra n'izany faharianao izao tontolo izao zany, fa ny zavatra rehetra dia hainao Andriamanitra avokoa, ary hainao no mandamina ny olana, ny onjam-piainana zay misavoaravoara trehanay zanak'olombelona ankehitriny, mitondra tebiteby, korontana, fanahina ihany koa zay ireny zavatra ireny. Kanefa Tompo dia matoky izahay fa manampy anay ianao arak'izay efa naharianao anay, hamelona anay ihany koa ianao arak'izay efa nataonao hatramin'izay mandraka ankehitriny. Eny fa na ny fiainako avinay aza dia tsy mifarany ety amin'izao tontolo izao hita maso ity, fa mbola mitohy amin'ny fahavelomana miaraka aminao Andriamanitra telo zay iray. Dia mankasitraka indrindra no zany fitiavana sy fahasoavana omenao anay izany. Ankehitriny izay mitondra mbavaka andreo namanay havana fianakaviana, indrindra Tompo. Ao ny mpanomponao zay nangatabavaka manokana ho andreo ray mpianakaviana rehetra izay miatrika zavatsarotra eo amin'ny andavanandrom-piainany. Tsaronay mbavaka manokana izy ireny Tompo, hampaherezinao. Dia atsiaro anao Andriamanitra pahary, Andriamanitra mpandamina, Andriamanitra mpamelona, ka ametraka ny fitokisana eo am-pelatananao. Toy izany ihany koa ireo zanakao, zanaky ny fiangonana, hiatrika fanadinam-panjakana dia nangatabavaka manokana amin'ity anio ity. Asehoy Tompo ny asa mahagaga arak'izay efa ny matimatesany hatramin'izay, niezaka zay efa ny tanterahany, ka andraisany valim-bavaka arak'izay riny avy aminao Andriamanitra pahary anay. Matoky izay Tompo
fa hiasa amin'ireny mpanomponao ireny ianao. Ao ihany koa ireo izay manana ny zavatra hatrehany manokana, olana, fahoriana, alahelo samihafa. Matoky izay fiainao Andriamanitra izay efa nitodiana metrany fiainany no hanampy azy. Ny asa fitoriana amin'ny filazantsara tanterahany fiangonana. Angatanay ny fanampianao Andriamanitra telo izay reka tonga izao tontolo izao ny olombelona rehetra handre ny famonjena izay efa nasehonao ihany koa, satria izany no mahatelo izay iray mba hatanteraka ny asa-pamonjena n'izao tontolo izao. Ny fiangonana tompony manana ndraikitra goavana arak'izay efa nametrahanao azy. Tainao ireo tompona ndraikitra samihafa ao anatin'ny fiangonanao Jesosy Kristy Tompo eto Madagasikara amin'ny fitariana ny vahoakanao anatin'izany, ka dia mba hanova olona maro any amin'ny ambaratonga samihafa any ny famafazana ny filazantsara anao Jesosy Kristy Tompo. Tsaroana manokana izao fiangonana fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy izao. Tsy mora ny asa trehan'izy ireo Tompo amin'ny fijoroana vavolombelona, ary izany no ametrahana ny asa rehetra tanterahana eo ambany fitarianao Andriamanitra fanahy masina, hamolavola, hanampy an'ny mpitandrina, ny biraon'ny fiangonana, ireo diakonina maro samihafa, ny kristianina tsirairay avy ianao Tompo amin'ny fijoroana vavolombelona. Dia izany ny vavaka sandratray tanterahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, misaotra fa ny Andriamanitra ivavahanay dia azonay antoka ary tena atokisanay fa Andriamanitra mamaly vavaka, ary isaoranay anao sahady Tompo izany rehetra izany, fa amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andeha antsika hitsangana hanambara ny fanekim-pinoana riavana. Zany dia ny fanekim-pinoana araka ny soratra masina na ny fanekim-pinoana laharina fahatelo amin'ny liturjia manao hoe: minan'Andriamanitra tsy to aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mandrakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota asika, dia mahatamonja antsika Kristy. Mihinan Jesosy Kristy zanany lahy tokona tompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy no lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy ray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena ray. Ny fandresena izay enti mandresitra ao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Oka hipetraka ny fiangonana. Misy renamantsika izay manolotra ny zanany eo amin'ny sakramentany batisa. Ny ravalame efapolo amby roanjato ny andininy voalohany sy ny faharoa no iraintsika dia hiomana hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifaliana nandraisitsika rito avatsika rito manolotra ny zanany ho amin'izany sakramenta izany. Oka inotsika ny teny fanorenana anatanterahany fiangonana ity sakramenta ity. Hoy ny Tompo:
efa nomenay ny fahefana rehetra nandaniny izay tiany tany komandehana ianareo dia atao mpianatra ny firena rehetra manao batisage ao amin'ny narany ray sy zanakary ny fanamasina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandioko anareo ary indra momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao ary oroko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy fa na izy ianareo tabatisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray aminy ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy amen. Noho izaho miteny tompo izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo moa manolotra marina ireto zaza reto Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra mahatoky atonga anareo fianarana ho an'ireo zaza ireo amin'ny androm-piainanao rehetra ekenareo na teterahan'ny fiangonana amin'ireo zaza ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazany tsara tokony atao aminy hitombo izy amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao anaiky an'i Jesosy ho tompo azo hery andany asan'ny satana rehetra vonina hivavaka ho azy ireo sy ampianatra azy ireo hivavaka ary ampiditra azo isan'ny mpianatra sikolalady va ianareo ekenareo va ny ampianatra azy ireo ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezaka ka tonga azy ireo mpanefana samin'ny tompo mandre anareo Andriamanitra okarynareo todika any amin'ny fiangonana anamafy ampahabe maso izany fanekenareo izany manolotra ny zanaka an'Andriamanitra raitsika izahay ekenay nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatonga ny zanakay fianarana amin'ny androm-piainana rehetra ekenay natateraka amin'ny fiangonana amin'ny zanakay fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao amin'ny mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe raisy avy amin'Andriamanitra izao sy hanekenan'i Jesosy tompo mba azony ery andava ny asa satana rehetra olona ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka ampiditra azy mpianatra sikolalady izahay ekenay ampianatra azy ny antony izao fanaovana izao ary ezahinay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo herin'Andriamanitra miankinanay anatanterana izany amen. Mandre anareo Andriamanitra ndeha tsika hitsangana angataka ny fanahy masina rano tsy mba mahaso Iombona hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa. Ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny andrenany sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao zay raha io, manatrehanay. Aoka mifanainao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto
hampanaovana izao batisa izao. Fa raha ny mamelomelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo rehetra mba ho famantarana sy fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Ireto zaza tao batisy reto anie ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy ary ampiray sendrika aminy ho amin'ny asa ny fanainao masina. Mitarika anay isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Ifaly misaotra anao zay ray io fa tanteraka fanindrinreto ray aman-dreny reto miombonainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao mandrakariva ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampionao ny ray aman-dreny mba azony manatanteraka amin'ny fanekenana ataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Ranaivo Jauna tahiry aina rina. Ranaivo Jauna Liantso Prince. Ranaivo Jauna Liantso Prince. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ranaivo Jauna Irintsoa Valeria. Ranaivo Jauna Irintso Valeria. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony tompo, anaka, azo matahotra. Efa nanavitra anao aho, efa niantso nanaranao aho. Ianao. Ento izy azy ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny hira fanampy fahina amin'ny 20 naovantsika ny rakim-pisaorana.
iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika fa mialohan'izany a dia misy le solotenany rena ilay fiteninana ho araha amin'ireo sampana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ry havana. Fantatsika fa alahady 7 amin'ny volana Jona ny alahady anio izay natokana ankalazana ny fetin'ny ray maneran-tany. Koa noho izany ampifaliana ny araban'ny fiangonana iray manontolo ireo ray eto amin'ny fiangonana dia mangataka anareo ray rehetra tonga miangona eto hitsangana. Eny ary misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay fa manana ray dia mangataka ny reny rehetra izay manana baiboly hanokatra ny baiboly ao amin'ny ohabolana 4. Ny ohabolana azo antsoina toko fa ny Joba no tsy antsoina toko, afaka antsoina toko ny ohabolana. Ohabolana 4 ny andininy voalohany ho vakin'ny reny rehetra io ho an'ny zanaka. Miara-mamaky zany ny reny rehetra amin'ilay ohabolana 4 ny andininy voalohany vakintsika ho an'ny zanaka io amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry zanaka heno ny anatry ny ray ary tandremo mba azonareo ny fahalalana tsara. Misaotra tompoko. Ankehitriny indray ny zanaka miaraka amin'ny reny hamaky ny Filipianina 4 andininy 4 hatramin'ny 7. Ny reny sy ny zanaka hamaky ny Filipianina 4 Filipianina zany ny mbola alohan'ny Galatiana ny misy ny Filipiana hita Filipiana 4 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 atolotsika ho an'ny reto papa ireto, ho an'ny reto dada ireto izany Filipiana 4 andininy 4 ka hatramin'ny 7 zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mifalia mandrakariva ho amin'ny Tompo hoy izaho indray mifalia. Haoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbe akaiky ny Tompo aza manana na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonina mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay nan-danitro, Andriamanitra ray izay nanangana anay ho zanaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ankehitriny izahay mankalaza ny fetin'ny ray. Misaotra anao ny amin'ny fotoana manana ny reto ray reto izahay izay mijoro ato anatin'izao fiangonana izao. Ny safidy no aty am-piangonana izy amin'izao alahady izao ankalazana izany fetin'ny ray izany. Misaotra Tompo satria nomenao fahasalamana hery tanjaka izy ireo. Tsy hoe akory hoe tsara fahasalamana noho ny sasany na matanjaka mihoatra noho ny hafa fa ianao Andriamanitra nanome ankalazainay ianao ary derainay.
misy ray izay tsy manatrika izao fotoana izao voatazo ny asa adidy maro samihafa te iombom-bavaka miaraka aminay teto fantatray fa fanahy mahery ampy mizara naizanaiza misy ny zanakao ny fanahinao Andriamanitra ko angatanay izany fanahy izany ho amin'izy ireo tsirairay avy ao ny ray izay tsy ato amin'ny fiangonana fa manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny fahita lavitra mahita lavitra izy kanefa akaiky anao Andriamanitra tononay ho azy koa tompo ny fiadananao misy ireo ray izay tsy mahatsiaro ny adidy sy ny andraikitra maharay azy ankehitriny indrindra fa amin'izao tany honenanay izao mitsoaka adidy mitsoaka andraikitra Andriamanitra jereo manokana izy ireny ampahafantaro azy fa solo-tenanao Andriamanitra ety an-tany zany ray zany manao ny asanao Andriamanitra izay mikarakara sy mamelona ny zanany tsy miafina aminao ireny tompoka dia ianao izay Andriamanitra mpampatsiaha ny fanahinao hitoetra amin'izy ireny ka hitodika hiveriny izy anatiny anao Andriamanitra ary anatanteraka zany adidiny izany ao ny ray voageja amin'ny zavatra maro samihafa mankalaza fetiny ray kanefa amin'ny fomba hafa tena fomba mampalahelo ny sasany ianao Andriamanitra ne mahita izay tokantrano misy azy ireny dia ory na dia mankalaza fety ary anatiny tsy fifaliana akory fa indraindray fahasorenana tompo ianao nahary ny olombelona manana fahefana amin'izy ireny ianao ka ampody zany alahelo zany ho fifaliana ihany tomoery ianao Andriamanitra ao ny ray izay voafonja noho ny antony maro samihafa te ankalaza te hifety kanefa any amin'izay toerana tsy fidiny ho azy fanahy masonao vangio izy ireny ao ny tokantrano izay efa tsy misy ray intsony miarabelona aminy kanefa mino sy matoky izahay fa Andriamanitra ianao Andriamanitra ray ny kamboty ihany koa izay tsy ataonao ambanin-javatra ireny kamboty ireny izany tompo ny fangatanay ny etaetanay ko valivavaka izahay ireto ray ireto manoloananay ireto tompo feno fifaliana hatrany fa ombiazana amin'izay rehetra atao arovy amin'ny ratsy mba voninahitra ny anaranao rery ihany tompo ny antom-pisina ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitranay izany vavaka izany saotra indrindra tomponay io amen mazoto toerana tompoko dia isaorantsika ny vadin'ny mpitandrina nitondratsika ho amin'izay fotoam-pankalazana izay manoho izany ny sampana eto amin'ny fiangonana izay tarihan'ny sampana sekolelahady amin'ny mahazandry zanakanay ao anatin'izany fifampiarabana ho fankarazana ny fetiny ray izany dia hiara hivavaka isika misaotra tompo fa ianao Andriamanitra Trinité masina tokoa no tompony fahariana tompony fandaharana sy ny fandaminana ary indrindraindrindra tompony famelomana ka antony anohizana indray izao fankalazana ny fetindray izao dia manatrehanay hatrany ary aoka izay rehetra atao hoe tofonahitra ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen anohizantsika izay fotoam-pankalazana izay dia ahita zanaky ny sika ihany isika avy amin'ny sampana sekolelahady anolotra
tonokalo tsy anjery ho antsika ray eto anivy ny fiangonana. Raha efa izany dia anasanareo ray aman-dreny ampanahy izahay mba hijoro ety anoloana hosolo tena ny fiangonana sy ny ray rehetra tanivy ny fiangonana hotoloranay fanomezana. Efa nataony neny teo moa ny vavaka dia ho faranantsika amin'ny fisaorana izay fankalazana izay avy eo. Mandrosonareo rakizy. Irinay ianao mba ho dada modely, dada manokana, dada fakely, ho mpizara avy tokapo amineny, maneho tamotamo rehefa miteny. Dado, irinay ianao mba ho dada miavaka, ho tsy mpiteny maloto fa dada mivavaka, ho dada mpanitsy, ho dada mpananatra, ho tarafiny ankizy fa dada filamatra. Dado, irinay ianao mba ho dada fanajy, mizara nianatra tena sahazy. Dady ho mendrika irehareana, tsy mandositra didy fa tia mikarama. Dado, irinay ianao mba ho dada, irinay ianao mba ho dada mahery, mpiaro ny ankizy, mpiaro aneny, insandrinao iny no hitikinay, dada insandrinao iny no hitikinay, eo atratrany dada hitositsiny. Dado, irinay ianao mba ho dada tsimamo, mba ho dada. Dado, irinay ianao mba ho dada tsimamo, mba ho. Dado, irinay ianao mba ho dada tsimamo, fa ho dada tiako vao tonga ao an-trano, tsy ho dada simba ny sigara sy toaka, fa ho dada salama mpivimbina loaka. Dada malala ny zavatra rehetra eto tany, mety simba ariko mety lany, afa-tsy namasa ny fitiavany dadako ihany. Or dada malala, mbola fe aminay ianao, fa mivoky tsy manatsahala, hoentiko mety ianao. Misaotra rankizy. Hitanareo amin'izao fa niavaka kely ny fetindray tamin'ity indray mandeha ity satria ao anatin'ny volana jona isika ny sekoly sy ny fitiavan-tanindrazana no voizinay amin'ity volana ity. Dia manasa anareo ray aman-dreny indrindra ny ihany koa ny ray aman-dreny filohan'ny fiangonana mba ho avy ety anoloana tompoko. Efa nataoneny Suzana teo moa ny fiarabana fa araky ny teninay teo dia solotena ny ray rehetra atao am-piangonana ianareo ho arabain'ny sampana rehetra ho toloranay maro-patsarovana kely ihany saingy araky ny fitenenana hoe inona mitondra vontenina hono moa izay tsintsina mitondra vontenina ka dia ankasitrao tompoko. Manaraka izany ihany sampana sekoly alahady dia nanomana zavatra fahatsiarovana kely ihany koa ny ray rehetra ho avy eny aminareo eny ireo tompona andraikitra ao amin'izany. Ny sampana sekoly alahady ihany koa anatin'izay fifampizarana izay dia efa nanomana hira ndahoary. Ny sampana rehetra ihany koa dia afaka manao ny adidiny avy hatrany. Ay, azafady tompoko, misaotra betsaka mampatsiaro. Mangataka ndray rehetra mba hitsangana mba namorantsika ny fifampiarabana sy ny fizarana.
mahazo mipetraka izay efa nahazo a. Daholo angambo misy ambiny eny ary tompoko dia isaorantsika ny tompo ana fa atsika nanao zay fotoana fahatsiarovana ny fankalazana ny fetiny ray zay a dia tsy haiko hoe misy fitenenana angamba ny ray aman-drem-pitandriny. Eny tompoko misaotran'Andriamanitra lehibe izahay ny amin'izao fetiny ray izao a solotenany ray rehetra misaotranareo na hatsiaro anay a vavaka afatra tononkalo ary teny mamy ataonareo sarotra tokoa ny andraikitry ny ray satria maka ny toeran'Andriamanitra ezaka izay zany akatahaka n'Andriamanitra amin'ny araka ny fampianarana teo hoe mandamina mamelona miahy amin'ny zavatra rehetra raha misy koa tsy mety nataonay dia mamela anay fa ezahanay ny hatateraka hatrany azy anandraikitry ny ray zany dia mankasitrika nindra koa amin'ny fanomezana ny menareo Andriamanitra ny fiadanana ho aminareo tsirairay avy misaotra tompo. Hanapaka opontsika mandrakariva ny ry havana amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Ny tananao ankavanana Jehovah efa malaza amin'ny hery. Ny tananao ankavanana Jehovah manorotoro ny fahavalo. Dia ampiditra azy ianao ka amponina azy ao an-tendrombohitra lovanao. Ao amin'ny fitoerana nataonao hitoeranao Jehovah. Dia ao amin'ny fitoerana masina naorin'ny tananao Tompo. Jehovah njaka mandrakizay doria Exodus 5:5 ka 7:20 toy izao indray ny vaovao ray tamin'izao maraina izao. Fampatsiahivana ho an'ireo diakona perinasa izay mbola tsy nahazo ny taratasy fanavaozana firotsahana mba haka izany ao amin'ny sekretaria ary mba hasiana sary fa hipetraka ho arsiva izany. Vaovao avy amin'ny sampana Sekolelahady. Tsy miverina ny ratsana-tany ketsa anio ariva. Ampatsiahivina isika mpianatra, ray aman-dreny fa amin'ny herin'ny anio Alahady 12 ny volana Jona ny fanadinana Sekolelahady Foibe manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ho an'ireo kilasy fahaenina no miakatra, sokajy B kosa dia ny tolakandro amin'ny 2 ora ny fahatongavana eny amin'ny FJKM Andravoahangy fivavahana. Fikambanana katekômène araka amin'ny fanaotsikisa taona dia anatanteraka ny journée bloquée na fisindana isika ny 7 fa 20 ary ny 7 ny volana Jona ho avy izao. Izany dia atao anisoavana ambanitsena ao amin'ny Fofa Fikry Safa FJKM. Ny fiaingana dia ny zoma 17 ny volana Jona, ny fiverenana kosa
dia ny alahady 7 volana jona amin'ny 7 ora maraina. Ny fandraisana anjara amin'izany dia 2 alina ariary. Amin'ny fanatanterahana izany ihany koa ny fikambanana katekômena dia miantso mangataka tolo-tanana avy amintsika fiangonana fanampiana hoenti-manana ny amin'izany ka izay vona amin'izany dia manatona ny birao katekômena. Ho an'ireo izay hanoratra anarana dia afaka manoratra izany any amin'ny birao na mandefa hafatra miafina amin'ny kate Chapmi ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Sampanasa AFF finaritra anio ariva amin'ny 3 ora folakandro ny fampianarana izay arahana amin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikael ao amin'ny efitrano Somempita manantena ny fahatongavantsika rehetra ho voninahitran'Andriamanitra. Sampatia isaorana indrindra Andriamanitra fa tanteraka amin'ny fitsangatsanganan'ny fiangonana tany Manjakandriana tamin'ny alatsinainy Pentekosta. Isaorana isika rehetra izay nanjifa ny launch party nokarakarainy ka nazahoana tombony mitentina 1,200,000 ariary. Anatanteraka fanekena mampiandraikitra azy ireo mpanabe 7 mianadahy ao anivon'ny Sampatia. Izany dia atao mandritra ny fanompoam-pivavahana ny alahady 12 volana jona manomboka amin'ny 10 ora sasany. Koa saina isika kristiana manontolo ho tonga maro hiara-iombavaka amin'izany. Araka nefa fanaon'ny sampana ihany koa dia isy ny afim-pifaliana ataony 15 volana jona manomboka amin'ny 5 ora sasany arivo. Izany dia hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena 19 jona. Isy varotra sakafo mafana sy tsakitsaky isan-karazany amin'izany koa saina isika ho tonga anotrina ny sampana. Sampana Dorcas finaritra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ny sampana ary misaotra ireo mpitandrina sy ny birao ny fiangonana ihany koa tamina fany na natanteraka ny alimbavaka izay natao ny zoma 17 volana jona lasa teo ho an'ireo zanantsika nala fanadinana. Misaotra antsika rahavavy ary misaotra ny sampana rehetra nanotrina anay tamin'izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Rakom-pisaorana. Ary mideranareo ao satria mahatsiaro ahy amin'ny zavatra rehetra ianareo sady mitana tsara ny fampianarana natolotra araka ny nanolorako azy taminareo. Ray misaotra anao fa mbola velonaina na tratra ny fetin'ny ray. Mangataka vavaka ho an'ny ray miatrika ny fanadinam-piainana isan'andro sy ny zanaka hiatrika ny fanadinam-panjakana 5 Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fitahiany ary faly manolotra izao rakom-pisaorana izao. Ho an'ny Docteur Révérend Rakotomanga Mikael, mpitandrina Franck Totosaina Justin, mpitandrina Ralambomanana ny aina. Mangataka vavaka ho an'ny asa fivelomana sy ny ankonana. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Rakom-pisaorana tsingeritaona nahaterahana. Mifaliry isakaiza fa nahazo taom-baovao Zanahary no mitaiza Kaisor sy Ajao. Mangataka ny hira FFPM 770 ary vavaka. Rakom-pisaorana tolotra ho an'ny fiangonana sy ho an'ireo mpitandrina rehetra. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo ny fahalasana ny ava-malalanay Rajameson Rafanjanirina Claire diakona teo amin'ny 7 taonany. Hoy ny vadiny Rajameson Rakotomaharo, ny zanany sy ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia efa vita tamin'ny alakamisy 12 volana jona lasa teo ary ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany. Ireo mpiandraikitra izay mieritreritra fanekena hiakatra aty zany a rehefa aorian'ny filazana ny taon'ny AFF.
ho aminareo ne ny fahasoavana sy fikiadarana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy to miarabantsika ray rehetra ihany koa nahatratra ity fety androany ity. Eny toy ny fanaontsika isan-taona dia mizara fanampiana ho an'ny sahirana ny fiangonana ka ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara sy ny komitiny sosialy no miara misalamy karakara izany. Ny 5 Jona izao no anatanterahana izany koa dia manentana atsika raha mba manana fitafiana efa niasa na tsy niasa na tsy mbola nanaovana dia mba entanitsika zany nefa izy eo mbola tsara mba hanomeany zany fitafiana zany satria amin'izao fotoana izao moa dia tena mamirifiry tokoa ny andro dia mba hizara hafanana ho an'ireo raitapo amintsika reo isika. Dia amin'izao fotoana amin'izao volana Jona zao koa moa zany dia fantatsika fa tonga ny fetim-pirenena nefa maro isika zany mifaly ao anatin'izany fetim-pirenena zany nefa maro ireo namantsika raitapo amintsika tsy afaka mifaly satria tsy manana zay fahafahana zay ifaliana koa raha misy PPN na vola etika anoanana an'izy ireo. Le vola moa zany dia hividianana PPN ihany mba etika miara mifaly amin'izy ireo. Zany zavatra rehetra zany dia ao amin'ny brom-piangonana no anaterana izany ka amin'ny alahady herin'ny androany no fara fandraisana n'izany mba anaovana ny fandaminana. Hoy ny tompo hoe araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahy kely indrindra ireo no nataonareo tamiko dia ho an'Andriamanitra irery no voninahitra. Amen. Mba tenenina kely le anarana sy le sampana misy alohan'ny tondranam-bavaka nareo. Lola Fanirina, mpiandraikitra Sampanamena. Cheftaine Mélanie, mpiandraikitra Sampanamavo. Cheftaine Diamondra, mpiandraikitra Sampanamavo. Cheftaine Vadsoa, mpiandraikitra Sampanamavo. Cheftaine Nantenena, mpiandraikitra Sampanamavo Tily. Zokiolona Andriamamontsou na Onka Mandraby, Zokiolona Sampanamena. Soranja Miay, mpiandraikitra Sampanamaitso. Mitodika aty ianareo. Ivavaka isika misaotra anao zay tompo ny amin'ny fisin'ilay mpiandraikitra natateraka ny fanekeny eo anatrehanao Andriamanitra sy ny olona eo anatrehany mpanabe sy ny beazina ny fiangonana manontolo tsy mora izany satria andraikitra izany. Amasiny izy ireo tarivo izy ireo mifanomanana rehetra ary mpafantaro azy ny zavatra miandry azy ary meo azy ny fahasalamana izy tanjaka hiatrehana izany. Ta io refilo sy ny fiangonana tanteraka izany ho tonga soa ny andro andrasanay ho tanteraka amin'ny anaranao izany amin'ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen. Mahazo toerana. Ny mpitandrina ladio zany nahazo fahasoavana natokana mpiandry izy zany ho arabaintsika etsy aloha eto zany dia raha tsy diso misy voalopo koa zany andraisan-tanana azy ho amitsanga anaty aloha ka taminareo filomboninahitra sy ny bureau-ny fiangonana zany solitenany sampana hiarahaba azy amin'izany fahasoavana zany. Mbola tsy nahazo vady izy le fahasoavana faharoa mbola tsy nahazo.
eto ambavaka izy mba azo vady fa manahirina be raha fa tsisy vady ana amin'ny paosy tany tsy maninona na arahana fanoloran-tena ny fikambanana mpiaramaky baiboly dia mivarotra mana isan'andro a izay vakina isan'andro ao ivelany ao manentina antsika anjifa izany ny zanakapelezina antsivany lanitra eto taminarivo na zalahy dia mikarakara concert évangélique amin'ny 9 jolay dia mivarotra tapakily izy ireo sy nametaka petradindrina ao amintsika ao ny Jos Band zany sy ny choral Zafi Spafia Artifani la voix d'or zany no anatanteraka izany rindrakira izany izay anasana antsika araka ny petadrindrina ao amintsika ao fifalena ao antsika ny navitany fanamasinana fanambadiana reto avantsika andreny raina Herzo Entsosy Rakotar Santiory ny Elinoro itsangana zaro raha ao boraro soa azo reo isika ny 20 jolay dia fety lehibe sady fanokanana mpitandrina ny pastera Razakary Masinjara mivady mangataka anao hitsangana pastera izay any amin'ny fitandremana sandratrony soadaparitany Ambalavoatseny Paris dia falitsika mitona mavaka an'izany dia nanasantsika rehetra izy ny sampana rehetra koa amin'izany sady misy tafika masina rehefa mirava ny fotoana dia mba misy olo tena ny sampana sy dekona zany miona aminy araka ny fandaminana dia ngatatsika pastera lazalaza momba ny asa sy ny fitandremana dia faranina amin'ny fandaram-potoana ny fety lehibe zay antsona antsika zany ao ary pastera afaka ary aloha ngamana anao mizay hitan'ny olona kokoa Fitanany tompo aminareo ry havako dia arak'izay efa fantatritsika dia manakaiky tokoa ny fotoana zay efa nandrandray nahatry ny ela nangatahana tamin'ny tompo dia ny fanokanana anay ho mpitandrina FJKM ny fotoana dia efa nilazain'ny pastera teo 20 jolay taona 2024 any amin'ilay toerana misy anay izy io ao anatin'ny commune Miarinarivo no misy an'izany fitandremana na sandratrony zany eo amin'ny 930 kilometra miala avy eo Ambalavao mitifitra mianatsimoatsinanina amin'iny sisiny Tantavanala makany Vondrozo iny no misy an'izany lalana zany mahafinaritra ny any ary zay no anasana antsika fiangonana sady ry havako amin'ny fotoana io satria miaraky ny fanapahan'ny fiangonana sy ny fitandremana manontolo dia ialoavan'ny tafika masina zay anasana antsika fiangonana avy eto amin'ny fitezapana protestanta ao an'ny foloandapahabea hanatanteraka tafika masinany manomboka amin'ny herinandro ny efatra ambin'ny folo ny volana Jolay mandra-pahatonga ny lakamisy eo zany izy eo dia eritrereto hoe lakamisy hariva efa tokony verina eo amin'irenivohatra ny fitandremana miomana amin'ny fotoan-dehibe atrentsika ny zoma sy ny asabotsy ny zoma fanokafana dia ny sabotsy lay fotoana iombonana amin'ny foibe FJKM ny synodaparitany amin'ny fanokanana manantena ry havako fa efa niomantsika rehetrarehetra efa mivonona amonjy zany fotoana zany araka nambaraka teo mahafinaritra ny any afaka manontany an'ry docteur Sabasy nareo ao ihany koa ry tantiny Philomène zanatany avy any rehefa makany ianareo isika fiangonana
dia zaho hoe niasa fitoriana amin'ny filazany tsara aloha zany mialoha ilay fanokanana dia vita satria tena miandry an'izany mila an'izany any amin'ny mahatoerana anatinaty ala zay a dia indraindray niaizina ny bebe kokoa noho ny mazava ary zay no antony a etsonantsika faharoa rehefa mandeha makany ihany koa isika ry havako dia mifanotronytsika amin'ilay fotoana ny fanokanana io fa ankoatra zay dia ahita fifaliantsika amin'ny lalana sy ny tontolo iainana izay misy any amin'izany a commune Miarinarivo a fitandremana na sandratrony a synodam-paritany Ambalavao a tseny Paris misy ny fanasana efa nalefa amin'ny fiangonana ny sampana rehetra tsy akanavaka indrindra fa isika avaokan'Andriamanitra ihany koa dia manantena ry havako fa afaka ray volana ozy le hira tsy hoe afaka ray volana dia iverindray fa afaka ray volana dia iona indray isika rehetrarehetra satria izay fotoana zay amin'ny ray volany zoma zao sy ny asabotsy fa raha sitrapon'Andriamanitra ny tafika masina dia manomboka ny latsinainy a iray volany raha pitso a sy ny mandrapahatonga ny lakamisy dia mirahasoa antsika rehetrarehetra mankasitraka ny biraon'ny fiangonana ny mpitandrina ihany koa ny amin'ny fandaminana samihafa ry havako a amin'ny fanatanterana zany a etsika zay aho tanterahantsika sy zany a fotoadehibe zany araka nambaran'ny mpitandrina teo dia mba miona isika rehetrarehetra zany solotena ny sampana ny fiangonana rehefa rava ny fanompoam-piavahana ampahafantarana antsika ny fizotry ny fotoana rehetra ny programa samihafa indrindra fa ny fialana mamonjy an'izany toerana zany a fa rehefa makany masy dia sady mitory filazany tsara no manao aventure dia mirahasoa indrindra mirary soa pastera dia mitonam-bavaka ny fahatanteran'izany isika araka ny voalaza teo dia hijanona atao amin'ny fiangonana izy rehefa mirava dia miona amintsika solotena rehetra iroso amin'ny rakitra isika eo na tokopira hira ao ny dekona andamina atsika amin'ny fanaovana ny rakitra Sauraku, anau
sikariavako anolotra ny rakitra. Hitsangana trano sikariavako a ny iray efa voalahatra ny irayntsika 7:20 andininy voalohany sy faharoa mialohan'ny tsodrano ary ny andininy fahatelo ao aorianany tsodrano. Tsodrano zay tononao anareo amin'ny anaran'ny Tompo mana hoe ary Andriamanitry ny fanantenanany hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahy anareo sy ny anareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy anatsy amfiaviany Jesosy Kristy mpamonjy atsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Ten'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, asain'ny Tompo ianao hiatrika an'izany.
lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany ity ny mofo fonjanidina avy tanan-danitra zay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay Jesosy Kristy ilay mofo velona midina avy anan-danitra manome fiainana dia aseho amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto ko asan-drato amin'ny tompony fonareo fantatra fa tompony tompony mpanjakany mpanjaka ianao Kristy Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra feny fiderananao nan-danitra noho ny anjely tsy omby alinalina ny mpaminany apôstôly ny martiora ireo olom-boavitra efa sambatra aminao ko mianta aminao zahay mba iombona ny feno izy ireo anan-danitra isantotra ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe teny fanorenana zao sakramenta masina izao ay Jesosy tompo tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia mivakina ka hoy izy raiso hano ity ny teniko izay omena anareo izao no ataovo ho fahatsiarovana dia araka izany koa kapoka rehefa nihinana dia hoy izy misy troy amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no atao ho fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo mihina itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen ivavaka isika atsiary ny asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanamasina rahateo ry tompo ray nan-danitro indreto izay mahatsiaro nahatongavany zanako olona ny fijaliany fahafatesany fitsangana amin'ny toerany maty niakatra amboninahitra izy ary mifony eo ankavanany ray naniraka ny fanamasina izy ka miandry sy mitalo ny firenany tokoa izahay ka mba hafeno voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay ray ta io tanteraka izao sakramenta masindrao indry Kristy le tokona Kristy le tanteraka Kristy le natenina ny ray mandeha monjanay to miazo fijaliana ry tompo ray nan-danitro oka hiasa ny fananao masina amasino no mofo manamara amin'ny tenan'ny Kristy amasino toraka izany divay manamara andrany Kristy mba hatsiarovanay tokoa ho tena tafaray amin'ny nofo mandran'ny Kristy dia hiasa aminay ny fanamasina rehefa mandray ny mofo sy ny kapoka izahay izany fanamasina zany koa dia nahary miaraka amin'ny Kristy mamelona manamasina mandamina ny zavatra rehetra miaraka aminay noho ny aminaran'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanamasina ny lazy sy ny voninahitra mandrakizay amen ny mofo izay vakintsika dia firaisina amin'ny tenany Jesosy Kristy tompontsika izay nivakinao antsika satria iray ihany ny mofo isika rehetra dia tena iray fa isika rehetra dia samy mandray mofo iray izany avokoa ny kapoka fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika raha ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho ny tompo misy ny mazava dia nisy zany andeha fesovovotra avokoa izao ny zavatra rehetra amen ipetraka isika ianao ny larakely voalahatra ampizarany mofo sy ny kapoka
sangana isika niritena. Oka isika iombo-po amin'ny fanetretena manao hoe tompo. Tsy mendry ny atao hoe zanakao. Tompo, tsy mendry ny diranao manavatra. Tompo, tsy mendry ny tsy fomba sy ny tombo latsaka natavatra akory. Kanefa ianao izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Manomeza mofinaina tompo ho tanjakay. Jesosy Kristy ilay mipahary izao tontolo izao raiso hano teniteniko izay omena anareo izao no atao ho fahatsy. Jesosy Kristy ilay mamelona sy mizara fiainana ao antsika. Sotroanareo rehetra ity fa ity ndrako dia ny hafanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao no atao ho fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo fa tena tafaray amin'ny famandranao rehefa nandray ny reto famantarana hita maso reto. Sampana velona amiray aminao izay ary nataonao mpanjaka ny zavaboary ety an-tany tahaka ny anan-danitra. Misaotra tompo. Amen. Hoe ny apôstôly masina fa mitombotra ny farany zavatra rehetra ka endry tsara maonona tena amin'ny fivavahana moatra no ny zavatra rehetra kosa mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakom-pisaorana.
Eta ianareo aneny tompo ka iaro anareo ampamirapiritra ny tavana aminareo aneny tompo ka iantra anareo ananatra ny tavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadana petraka ivavaka mangina isika. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanany ary ny fanahy-masina. Tsika sampana sy ny solotenan'ny dekona eo amin'ny pastera Zara Zakaria dia atsy amin'ny ilany atsy eo rehefa aveo zany ny fionany. Aza mandeha lavitra fandray antsika hatrany izy.